Miarabantsika rehetra manaraka an'izao horonan-tsary zao. Amin'ny ity an'io ty dia hoentiko atao amintsika hoe ahoana moa zany hoe fanomanana ny fanambadiana sy ny resaka mikasika ny fanambadiana ary ny fiainana ao anatin'ny fifandaminan'ny lahy sy ny vavy tamin'ny kolontsaina malagasy. Iaraha malala fa tsy nisy ny fianarana fitiavana, tsy nisy ihany koa ny sekoly mampianatra ny fanambadiana, fa rehefa tapitra ny adolatsento rehefa miditra ao amin'ny zatovo na ny atanorana dia mifoy ilay fitiavana ary eo ny tsirairay zany vao miditra ao anatin'ny atao hoe sehatra fanambadiana hitantanana tokantrano. Ny malagasy teo aloha araka ny kolontsaina dia nanana ny sotoavina ny manokana amin'ny famolavolana ny ankizy hiaina ao anatin'izany seham-panambadiana izany sy fitantanana ny tokantrano. Raha ampatsahivina dia tamin'ny alalan'ny kilalao sy ny fibeazana tao an-trano no nanabeazan'ny ray aman-dreny sy nanomanana ny fanambadiana araka ny kolontsaina malagasy. Amin'ity an'io ty dia iresaka an'ireo kilalao izay fanaon'ny malagasy teo aloha tsika, atarafana ny kolontsaina, atarafana ny sotoavina izay nentina namolavola ny fanambadiana sy entiny ireo ankizy anomana sahady dia mbola kely ny fiaina tokantranony. Ny hojerentsika voalohany dia mikasika ny fizaran-draharaha zany teo amin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Ny ankizy vavy dia kilalao nataony tamin'ny fotoan'androny ny katro. Ny teny hoe katro moa dia avy amin'ny hoe katro doha, natokana ho an'ny vehivavy izy io, anaovana kajikajy entina maminaviana sahady ny hoavy sy ny fandaniana ary indrindra entina misaintsaina ny fomba hitantanana an'ireo vatokely isaky ny efitrefitra ilalaovana azy. Natao anabeazana ny ankizy vavy amin'ny fitantanana ny fandaniana ao an-tokantrano no tena antoantony ny fanaovana ny katro doha na ny katro. Eo ny ankizy vavy zany no misaintsaina hoe ahoana no hitsinjarako an'ireto hoentomanana izay iaraha malala fa tsy ampy rehefa tonga amin'ny sehatry ny tokantrano. Ady sany nanao atao eo fahaiza mitsinjo ary indrindra ny fahaizana mizara ny kely eo am-pelantanana. Ao anatin'ny kajikajy ihany koa nefa ny fomba fampidirana sy ny fampitomboana isa an'ireo vatokely izay anananao mba alany ritra an'ireo mpifaninana aminao. Ny katro doha dia natokana ho an'ny ankizy vavy entiny manomana ny fikajiana ny fandaniana ao an-trano raha hatr'izay hitatana ny tokantrano izy. Ankoatran'ny katro dia kilalao natokana ho an'ny ankizy vavy koa araka ny kolontsaina malagasy ny kindrindrina, ny kivarivary ary ny saribakoly. Ny saribakoly dia endrika anankiray ahafahana manabe ny ankizy amin'ny fibeazana ny zanany raha hatr'izay. Ary rehefa milalao an'ilay saribakoly ny ankizy araka ny kolontsaina malagasy dia eo izy no miresadresaka, ny mitaiza ary indrindra ny mikarakara. Ny ankizy rehefa zatra manao ny saribakoly, rehefa zatra mikitika sy mikajy ary mikolokolo ny saribakoliny dia misy toetra fandraisana andraikitra ao aminy ka toy ny hitantsika eto amin'ny sary dia ny fikarakarana ny ankizy izay miara-milalao aminy ka hiveriny fa zandriny zanany ary tonga dia karakarainy avy hatrany. Endrika fanabeazana nomena ny ankizy vavy iomanany amin'ny fitantanana ny tokantranony amin'ny alalan'ny fanabeazana ny zanany ny fanaovana ny saribakoly. Iaraha malala fa misy ny asa voajanahary amintsika olombelona izay tsy azo lehilahy atao dia ny miteraka sy ny mitaiza. Fototra mahafirenena ny firenena ny reny ary lazaina ombenimbeniny atao hoe tenireny satria io reny io no mifampikasokasoka mivantana voalohany amin'ilay zaza ka mahatonga ny fitenenana hoe eo akaikin'ny neny ary taizan'ny neny. Endrika fifanantonana sy fifampitezana ary fanabeazana ny ankizy anomanana azy amin'ny fitezany no antony saribakoly araka ny kolontsaina malagasy. Kilalao natokana ho an'ny ankizy vavy ihany koa ny tsikonokonona, fianarana mahandro izy io.
fianarana ihany koa mizatra izay rehetra kojakoja ilaina ao anatin'ny lakozia sy ny fikarakarana ny sakafo. Ny tsikonokona dia mamolavolany ankizy amin'ny fahaizany ny nahandro, amin'ny fahaizany ny karakara, ary ao anatin'ny tsikonokona ihany koa no izarany sahady tena amin'ny fikarakarana ny sakafo ho an'ny vady aman-janany raha hatrizay hitokantrano izy. Ekena fa kilalao ny tsikonokona ka tsy ilozan'izay madilana ho tetenina ao anatiny, ka fanitsiana sahady ho an'ny ankizy amin'ny fandrahoana ny tsikonokona satria tsy ilozan'izay be siro ao, tsy ilozan'izay vilany miongana ao, tsy ilozan'izay tokotapaka ao, ary indrindra fikajiana sahady ihany koa ny fahadiovana raha hatrizay hanana lakozia izy ao amin'ny tokantranony. Santionany ihany ireo noresahako ireo mikasika ny ankizivavy izay mbola azon'ny ankizy atao amin'izao fotoana izao mba hahafaha miomana sahady amin'izany atao hoe fiainana fitantanana tokantrano ho an'ny vehivavy. Fa ny lehilahy kosa anefa tsy andanin'izay dia misy ihany koa ny asa napendraketiny malagasy teo alohana azy araka ny kolotsaina. Ireo asa natokana ho an'ny lehilahy ireo matetika dia mampiseho sy mamolavola azy fa izy dia olona ho tompona andraikitra, izy dia olona vonona ny aro ny vady aman-janany, ary izy dia olona sasa satria oloam-pianakaviana raha hatrizay. Ohatra, ny fiandrasana ny omby dia natokana ho an'ny lehilahy. Raha malala fa ny omby dia biby, ary anisan'ny biby masika, tsy afaka mifandray amintsika olombelona amin'ny alalan'ny teny, fa karavasy, kapoka no entina mibaiko sy mandamina an'ireny omby ireny. Ka ny fifehezana an'ireo biby ireo dia ny ankizy lahy no nampendraketina azy mba hahafahany mifehy ny tokantranony raha hatrizay. Tsy sanatria akory hoe ampiasana karavasy ny tokantrano, tsy sanatria akory hoe ho fehezina toy ny omby ny tokantrano, fa kosa ilay toetra manana fahasahina, manana tanjaka hibaiko an'ireo biby ireo no famolavolana ny ankizy lahy kely amin'ny fiambesana ny omby mba ahatompona andraikitra azy amin'ny fiambenana ny ankohonany sy fiahina ny ankohonany amin'ny ankapobeny. Natokana ho an'ny ankizy lahy ihany koa ny fakana kitay any an'ala. Raha malala fa any anaty ala dia sarodalana any. Any anaty ala mety hisy ireo biby atahorana toy ny bibilava, toy ny maingoka, toy ny trambo, toy ny tanalahy sy sisa, ka endrika fanabeazana tamin'ny kolotsaina malagasy izay nataony teo aloha ihany koa ny fanomezana andraikitra ny ankizy lahy amin'ny fakana kitay. Hisedra zavatra mafy izy any anaty ala any, mety hifanena amin'ny biby masika, hisedra zavatra mafy izy ary mamoly toe-traina mikarokaroka ny fikarohana an'ireny hazo maina amin'ireo aty ala izay akana ny kitay. Famolavolana ny fahasahina ary ny fahafahana misedra ny mafy, izay mbola olalovana rahatra izay olohan'ny tokantrano ny ankizy lahy, ka io fakana kitay io anisan'ny nanabeazana azy amin'ny fiomanana amin'ny tokantranony. Ankoatran'izay dia misy ihany koa natokana ho an'ny ankizy lahy ny fanaovana ny fanorona. Ny fanorona dia kilalao no ahafantarantsika azy, kanefa fanabeazana amin'ny kajikajy sy lalana andehanana no tena anton'ny fanorona. Ny olona tena mahay fanorona dia olona tsy very mandeha mihitsy ao amin'ny fiainany ary mahita vahaolana hatrany rehefa sendra an'izay olana izay. Famolavolana ny tovolahy zany ny fanorona mba hahafahany miatrika an'ireo ady sy olana maro isan-karazany izay hitranga ao anatin'ny tokantranony. Fampitombona ny faharanita-tsaina ny fanorona, ary indrindra ihany koa ahafahana mamenavina ny ho avy sy misoroka dia mimeloha an'ireo sakatsakana maro isan-karazany misy eo amin'ny fiainany. Ny olona mahay fanorona araky ny tantara dia tsy very mandeha mihitsy teo amin'ny fiainany ary nahita vahaolana foana rehefa sendra olana goavana, na teo anivon'ny fiarahamonina zany na teo anivon'ny tokantranony manokana. Na izany na tsy izany aza nefa dia tsy hoe nisaraka akory ny lahy sy vavy tamin'ny kilalao
izay nomeny malagasy azy teo aloha fa misy ireo kilalao niraisana toy ny avy mangataka izahay endrika sahady ahafahana mampiseho fa ao anatin'ny fiarahamonina dia misy izay fifangatahana izay toy izay ihany koa le hoe poto-katsaka dany Paris zany hoe misy ny fifaninanana misy ny fifandraisana ary misy ihany koa ny fifanakalozana ao anatin'ny fiarahamonina ny soamiditra moa dia milaza fa misokatra amin'ny malagasy ary miorina ao anatin'ilay atao hoe fehmpihavanana amin'ny zavatra rehetra ataony ka dia anisan'ny kilalao niraisan'ny lasy-vavy ireo soamiditra ny avy mangataka izahay ary ny toto-katsaka dany Paris ahafantarany sahady anatin'ny fiarahamonina fa tsy maintsy andalo amin'izay sehatry ny fangatahana zay izy raha izay tonga taona sy tonga fotoana amin'ny fanambadiana ankoatran'ireo rehetra ireo dia taratra ihany koa teo amin'ny kolontsaina malagasy teo amin'ny fanabeazana ny tamaboa sy ny takariva amorom-patana ny tamaboa dia tsy inona fa fanaovana tantara amin'ny vatokely isika ray aman-dreny isika olon-dehibe ao an-tanàna no taratry ny fahendrena isika no tarafin'ny ankizy amin'ny toetra sy ny fihetsikitsika rehetra ka ino no alainy tahaka ny tamaboa na ny tantara amin'ny vatokely dia tsy inona akory fa famerenan'ny ankizy ireo tontolo iainany akaiky manodidina azy mba ahafahany mamerimberina hoe toy izao zany ny atao hoe dada toy izao ny atao hoe neny satria dia itsika sy dada sy neny ny modely voalohany indrindra ahafahan'ny ankizy malala ny atao hoe tokantrano fa zay rehetra hitany ao anatin'ny rindrina efatry ny tokantrano misy azy no everiny fa tokantrano modely ary ino no tarafiny iainany rahatr'izay anana tokantrano izy ny tamaboa zany dia famerenan'ny ankizy ny zava-misy ao an-tokantrano famerenana ny zava-misy ao tokantrano ny tamaboa araka ny voalazantsika teo kanefa zava-dehibe tao amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa amin'ny fibeazana sy ny fifanabeazana ny fisian'ny takariva amorom-patana manana ny lanjany manana ny maha izy anazy io takariva amorom-patana io ka indramantsika vahiny anankiray ilaza amintsika eto hoe inona moa mahazava-dehibe izany takariva amorom-patana izany dia tsy iza fa Andriamatoa Gérard Razafy-Mahefa avy ao amin'ny fikambanana Tsimitsara Mianakavy iresadresaka amintsika tsotsotra mikasika ny hoe inona mahazava-dehibe an'io takariva amorom-patana io ampandrosoantsika ary ny vahiny ny fatana dia mitondra ny hafanana ary mitondra ny hazavana teo amin'ny tolo malagasy voalohany indrindra aloha dia ny olona tamin'ny tolo malagasy
dia mandeha miasa amin'ny atoandro sy amin'ny maraina. Fa rehefa tonga izy amin'ny hariva dia tonga anatin'ny tokantrano dia ny fatana no eo ampovoan'ny trano ary fatana io mitondra hazavana io. Zay hazavana zay dia mitondra zavatra be dia be ao anatin'ny tokantrano malagasy. Ary ny fatana koa iarahantsika malala fa ny fatana dia manome hafanana ary zay hafanana zay no mahatonga ny trano ho velona. Ny fatana mantsy tamin'ny Ntaolo malagasy dia teo ampovoan-trano. Dia misy mipetraka ty avaram-patana, misy mipetraka ty atsimim-patana, misy mipetraka avy any andrefam-patana ary misy mipetraka atsinanam-patana. Izay rehetrarehetra zay dia ny fatana noho izy mitondra hazavana dia teo no fampianarana nataon'ny Ntaolo malagasy. Ary zay fampianarana zay dia be dia be no zavatra hita teo anatrehan'izay satria teo no nahatonga an'le fitenenana hoe ny avaratra ianarana, satria ny olona mipetraka avaram-patana dia natao ho an'ny olona manana maha izy azy na amin'ny lafiny rehetra. Ny olona mipetraka avaram-patana zany dia olona sokajiana, olon-kendry ary olona manana maha izy azy araka ny voalaza teo aloha. Dia zay no nahatonga ny fitenenana hoe ny avaratra ianarana, satria ny avaratra no mampahafantatra ny zavatra rehetrarehetra nataony tany aloha ary manoro ny tsirairay avy aty aoriana. Satria eo amin'ny fatana ny olona rehefa eo mipetraka eo amorom-patana dia mahazo miteny daholo na ny kely na ny lehibe ary eo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona sy inona daholo ny zavatra nataonareo tany. Dia eo amin'izay ny lehibe mampianatra hoe tsy mety zany fa zao no fanaovana azy, tsy mety zao fa zao no fanao azy. Dia eo amin'ny fatana moa efa voalaza teny aloha misy ny ambaratonga fipetrahana eo aminy. Dia ny avaratra atsinanana, ny avaratra dia ho an'ireo olon-kendry sy olona manam-pahalalana. Ny atsinanana natao ho an'ny vehivavy lehibe sy ny momba azy. Ny andrefana natao ho an'ny zatovo ary ny atsimo natao ho an'ny zatovovavy. Ny ampianarana ny tanora amin'izay dia endrika anankiray isian'ny fifanajana eo amin'ny mpiarahamonina, amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, amin'ny manodidina azy rehetrarehetra. Satria eo amin'ny fatana io no araka ny voalaza teny aloha misy ny fampianarana rehetrarehetra ary fampitana ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra mba tsy ho very zay rehetra ao aminy. Ary zay mahatonga ny gasy hoe ny fatana zareo no famantarana ny ho avy sy ny lasa, ka zay zavatra mila fantarina ary mila tsarovana. Fa zay le tontolo ny fatana zay dia ny olona taloha dia miasa ary manao asa eny an-tsaha, eny an-tanimbary zany na eny an-tsaha mamboly manga, mamboly mangahazo ohatran'izay. Dia vao maraina izy ny mahandro hanina dia lasa izy mandeha any dia any an-tsaha izy mahandro sakafo. Fa rehefa tonga an-trano izy amin'ny hariva dia zay amin'izay vao mamelona afo. Dia izay le mahatonga hoe takariva amorom-patana ary eo amin'izay no fampianarana ny zavatra rehetrarehetra natao tany an-tsaha-tany ary fanondrona zay zavatra tsy nety. Zay le hoe samy manana ny anjara tandrifiny daholo ny rehetrarehetra rehefa tonga eo amin'ny takariva amorom-patana dia mahazo miteny dolidoly. Fa ny olona manana ny fahalalana sy ny fahendrena amin'izay manoro ny mety sy ny tsy mety. Zay ny ilazana fa efa nianatra ny gasy hatry ny ela. Izay no mikasika ny takariva amorom-patana ary isaotrantsika Andriamatoa Gérard Razafimahefa nanazava azy teo. Fa diana anankiray manaraka ny adolansento dia miditra amin'ny fiainam-pianakaviana. Zava-dehibe ny fanaovana ny vodiondry teo amin'ny Ntaolo malagasy ary anisan'ny kolontsaina tsy maty mandraka androany an'izay hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana ny fanaovana an'izany vodiondry izany. Zava-dehibe tokoa ny kabary famaliana eo imason'ny fianakaviana, ny fanomezana voninahitra, ny fanehoana ampahabe maso ny tokony atao sy ny tokony atao rahatrizay hitatana tokantrano. Misy ny afatrafatra omena andra-lehilahy eo, misy ny afatrafatra omena andra-vehivavy. Koa indramitsika ary ny namana mbola namana iresadresaka amintsika hoe azonao ampatsiahivina aveo hoe inona moa no resahana amin'ny tovavy rehefa tonga ao anatin'ny vodiondry sy ny afatrafatra izay tokony apetraka aminy. Manontany anao zay ry zatovovavy anambady, manao ahoana ny eritreritro fa ty zatovolahy makavady anao ty dia fady fotsy. Inona moa no lazaina amin'izany? Vehivavy fotsy varavarana. Fady akohovavy maneno, ny akohovavy maneno zany no milaza loza, le tsy azo andarana ao anatin'ny trano fa tena manay tena rehefa misy zavatra resahana ka misy ady eo anivon'ny tokantrano dia katataka matavy sady bakoloha Ntaolo tsy misy ady do. Dia reny zany efa miteraka fisarahana arak'ivitra ao anatin'ireny, nefa hoe tsy miady olombody ozy ny Ntaolo fa mitoro fo mpamosavy.
dia misy koa fanontaniana apetraka amin'ny zatovavy hoe manahoana ny eritreritrao ry andriambavilanitra manambady fa ny lalam-bady aneka mahafaty. Inona moa le hoe lalam-bady aneka mahafaty? Raha atao ankamatatra izy io dia hoe ny andrenam-pomerina lavabe, ny endradama fohy kely, ny eny mopera tsy nampiasainy fa ny en'ilay zatovolahy no mihina an'ilay zatovavy. Inona ny anaran'izay valin'izay? Ka ny anaran'ilay zatovolahy raha ohatra hoe Rakotomandimby, rehefa vita ny soratra sy ny mariazy dia anontaniana ilay vehivavy hoe ianao ve afaka mitondra ny anaran'io vady hoe Rakotomandimby? Dia miampy le anaranao, dia mamaly ilay zatovavy hoe eny tompoko. Dia noho izany no mampitandrina anao ary zay fa ny lalam-bady aneka mahafaty, fa maty le nampian'ilay anarana napetraka dada sy neny taminao, fa izao ianao manomboka antsoina ho madamo Rakotomandimby. Ka tandroa fantatra fa mitondra ny anaran'olona ianao amin'izao fotoana izao ka mamehentra n'le kibon'ny toerana sy kitapon'ny fonosana. So manao an'ny dadaomba laharatsy anaka ka ny anaran'iray ny voatonom-bolo. Raha izay ary mikasika ny afatra ho an'ny vehivavy rehefa hiditra amin'ny tokantrano izy dia tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny lehilahy. Ka ny namana mbola namana ihany no ampandrosoantsika nazava hoe inona kosa ry tovolahy no afatra apetraka aminao mandritra an'io vodiondry io. Satria napetraka ny tolotao anatin'ny fangataham-bady ny afatra manao hoe apetraka aminao Andriamatoa fa ty zanakay vavy ty dia fady anana be ravina fialaka ny dikan'izay. Ity zanakay ty fady totoken'ondry totondro ny dikan'izay. Misy zavatra maro avy mifady tombotra koa mitondra fantsy daka ny dikan'izay. Ny fikasitanana zany ary voararan'ny lalàna, ny fikasitanana ho amin'ny lahy na ho amin'ny vavy. Saingy matetika moa tsy mitovy ny hery eo amin'ny lasan'ny vavy dia manapatra ny herintsandra ny lehilahy. Ka izay no ampitaina no hoe tsy mitovy mihitsy ny herintsandra ny lasan'ny vavy, ka tokony fantatry ny lehilahy izay tsy fitoviana izay. Nefa koa tokony hitandrina ny vehivavy fa indraindray le niteneniko tamin'ny télé-pendona teo hoe lelan'ny vehivavy ihany koa no mamatotra azy. Ilazako izany zany dia nisy zazakely zazalahy anankiray kely niresaka tamin'ny dadabeany. Nanao hoe dadabe nazo vorona dadabe, azony lahy tamin'inona lesy? Azoko teo amin'ny tongony. Zany tsy mbola azony lahy. Dadabe nazo vorona taorina kely, azony lahy tamin'inona? Azoko tamin'ny elany. Zany mbola tsy azony lahy. Verina ihany ray volana. Dadabe nazo vorona, azo lahy tamin'inona? Azoko tamin'ny vavany. Le vavan'ny vehivavy koa indraindray tena mialatsiny amin'le fitenenana hoe misy fitenenana manao hoe ny vy tsy mikitra ny rery, fa na izany na tsy izany dia mbararano ny lehilahy ao anatin'izay hoe fanajana ny andriambavilanitra noho ny hery tsy mitovy ka nanja noho ny amin'ny fikasitanana na ny famonoana izany ambara izany tompoko. Lava ny kabary rehefa tonga ny vodiondry, lava ny resaka ary maro amintsika no mona aminaina no miandro sahady hoe efa miandro eo le mafilotra, mbola enjehana ny fotoana ary amin'ny be ny tanàna, manao ahoana zay ry zareo any amin'ny fanamasinana. Tsy indrindaontsika amin'izay rehetra izay ka matetika no tsinontsoniavintsika ny lanja ny teny rehetra ifanakalozana ao anatin'ny vodiondry. Tsy kolotsaina fe-kolotsaina fotsiny ny vodiondry fa sotoavina ho antsika malagasy. Io vodiondry io dia manana ny tantarany, manana ny lanjany, ka nisy ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny mbola namana hoentiny amintsika eto hoe ambarao aminay ny mbola namana hoe inona ary no tsara ho fantatra mikasika ny vodiondry sy ny fanambadiana amin'ny ankapobeny. Tena misy tokoa izay rafitra napetraka ny malagasy. Raha ny tena tanjona ao anatin'ilay rafitra dia misy ny atao hoe fisehoana izay tokony ho tanterahana ny ananao hoe fisehoam-be. Ao anatin'iny fisehoam-be iny dia misy lay anolorona ny hoe alatapomaso an'ny anadahany zatovavy, dia misy ny atao hoe dombaravarana sy vakilely natolotra ho amin'ny lafiny rain'ny zatovavy
zany hoe any amin'ny lafim-pianakaviana ny lafiny rainy zany a no anaovana an'le dombaravarina sy vakilela ary misy kosa ny avy any amin'ny lafiny reniny zay anaovan'ny alafaditra satria tsy azo atao masakila taona manonaka ny fanambadiana ireo telo ireo zany a tsara raha toka vao aja rehefa aveo a rehefa vita ny fangatahana dia mirosondray amin'ny fanaterana amin'ny vodiondry ny vodiondry moa teo amin'ny tolo malagasy de tena le hoe hajambolana saingy tonga amin'ny alohan'ny hajambolana de nisy ireo fomba hoe tena ondry vadikofaka zany hoe tena lasa mbodiondry a tsy hoe entrany tany amamonina ary azo lasaina ihany ko hoe teo ihany ko ny hajambolana ajan'lay masoandro amambolana lay ray aman-dren'lay vehivavy no nanolorana an'izay zavatra izay eo ihany ko ny sakelika fito reny hoe ala volofotsy ny solotsaka-rano zara-pangadina nada asombosaryzazavavy ny aranira misy fito ny isany dia eo ihany ko ny atao hoe sandanitany ny sandanitana rehefa manambady ny vehivavy a dia ampitondrain'ny ray aman-drenina ny fianakaviany fitaovana zany hoe tena mazaka tokantrano araky ny irany voangitsodrano iny hoe mazaka ny avambady fa ny tokantrano koa no ambarany amin'izay fotoana izay ka lay farafara na ren'lay fandrinana fitaovana hoentiny zatovavy mandeha manambady reny a dia sandain'ny lehilahy ao anatin'ny vodiondry zay mahatonga azy hoe sandanetana ao anatin'ny atao hoe vita ny vodiondry de ndraindray ny fianakaviana avy any amin'ny zatovavy ndray manontany hoe voatolotra tompoko ny vodiondry fa gagy zay ka atao tsy misy raha inona moa le hoe vodiondry misy raha lay fitenena hoe razana lay ranaza ranaza zay ny natoka hoe razana noho izany naninona nomena ny anada nomena ny dadatoa nomena ny nitotany amin'ilay fisehoam-be amin'ny maha iray hoe fo iray sainy iray fanahy iray amin'ny maha iray amin'ny mpivady de manana didy a voalohany indrindra rehefa misy an'ren'lay fisoratam-panambadiany reny hoenitsika hoe miara mipetraka ny lasin'ny vavy ary miaraka manabe ny taranaka zay nomena zay zany ny zavanakiray voalohany indrindra adidiny zany satria firaritso ny omen'ny olona mpanatrika foana ny hoe miteraha fitolahy fito vavy ny fitolahy fito vavy moa tsy efatra ambe folo ny dikany fa zaro roa le teny hoe fito de hoe hofy sy hotohany ny zazanteraka dia ao anatin'ny firaritso zay atolotry ny fianakaviana ihany ko marobe ka iren'ny firaritso reny a miteraka tena fieritsetana ho amin'ny ray mpianakaviana ary manana ndraikitra ny ray mpianakaviana zany a no ho amin'ny fitadiavam-bola no ho amin'ny adidy amanandraikitra rehetrarehetra manoloana ny fiarahamonina satria eo anivon'ny fiarahamonina fotsiny zany eo ny ataontsika hoe trano tsy misy avaratra no ilazako azy de efa misy adidy tokony raisin'ny ray mpianakaviana raha amin'ny alalany atao hoe fitenenana ka misy famangina manjona misy famangina samy hafa ny ankaratsiana ny ankafaliana eo ihany koa ny adidin'ny lehilahy rehefa misy a eo anivon'ny fiarahamonina arak'ilay fitenenana manao hoe raha rovotra tafo fialofana de matsiara ny lafin'ny dady ny la zany miakatra any amin'ny tafo any raha vavy ra mafimafy le izy ary raha rovotra lamba tinafy de matsiara ny lafin'ny vavy ny vavy zany no manjaitra no manao an'ireny hoe tokony mandray ravindena ny vehivavy ka ny vehivavy tao anatin'lay hoe hafatra nampitondrana tary amin'lay ataontsika hoe sandanetana sy lay entina nampitondrana azy tary de mitatana tokantrano no nataon'ny vehivavy teo anivon'ny fiainana mahamalagasy atsika io kabary io zany no afatra voalohany amin'ny mahamalagasy ampitainan'ny olona mandeha miroso amin'ny sehatra ny fanambadiana ka raha mbola manam-potoana ihany re tompokoa aloha tsy atao tahaka ny valalanambo ny fomba malagasy fa misy afatra azo ampitaina ho an'ny mpivady izay miroso amin'ny sehatra ny fanambadiana tsy hoe amin'ny mampitonga teny amin'ny mampikabary ka te azo lay zavatra ho alaina aminareo fianakaviana fa mba tsy hahafaty momoka ireny fomba malagasy reny de manirindrindra zay mpitondra teny a manirindrindra zay mpitanany fomba mba iatsonareo mpikabary a amin'ny fotoana samihafa indrindraindrindra ny fanambadiana zay no ela izay ny fohy no resahan'ny mbola namana teo ary isaorana azy be deabe ny fanazavana mikasika ny vodiondry sy ny fanambadiana ary ny andraikitry ny lasy vavy araka ny kolotsaina malagasy na izany na tsy zany aza nefa dia taratra tao anatin'ireo dingana roa ireo zany de ny fambola volanany akizy de ny mbola kely hanomana ny tokantrano amin'ny alalan'ireo kilalao isan-karazany taratra ihany koa tao anatin'ireo afatrafatra sy anatranatra araka ny fomba sy ny sotoavina malagasy
nandritra ny fifanatsafana tao anatin'ny vodiondry ny mahazava-dehibe ny fifanomezan-tanana eo amin'ny lahy sy ny vavy, na dia misy ary ny fitsinjarana asa andraikitra adidy miavaka tsara. Raha fehezina reo rehetra eo dia mamolavola ny olona mahay miara-miaina, hahay mitazona fehem-pihavanana ary manamafy ny fifankatiavana ny kolotsaina malagasy. Rabangona izay rehetra izay dia azo atao ny milaza fa ny kolotsaina malagasy dia manabe antsika na manomboka amin'ny fahazazantsika mandra-pahatonga ao anatin'ny tokantrano hiady amin'ny herisetra sy hiady amin'ireo tsindry azo lena mahazo ny lahy na mahazo ny vavy izay iainan'ny maro amin'izao fotoana izao. Mino aho fa nahasomy-pahalalana ianao tao anatin'ny ty fandarana ity, na dia kely fotsiny ary, ka dia mametraka ny veloma mandram-piona finaritra ho amin'ny manaraka indray. Za zao rehefa lehibe dia mitovy amin'ny dadanay. Ny lahy sy vavy dia tsy mitovy fa sahala, ka manentana antsika lehilahy izay mitovy amiko na tanora na rangahy mba hampisahatra ny herisetra atao amin'ny vehivavy na ara-batana, ara-nofo, ara-tsaina.